Fa mbola eo amin'izay baolina kitra eto Analamanga izay ihany dia omaly noho ny tanterahana ny fanokafana ny tompilalaovana ka dia be ny ainga tetsy amin'ny Analakely tetsy amin'ny lapan'ny tanàna ny azon'ny Mahamasina no nentin'ny ligina Analamanga nanokafana izany tompilalaovana izany izay nandraisan'ireo kliba maro anjara teto Analamanga. Fombiazana tanteraka no azo ilazana ny hetsika nataon'ny ligina Analamanga baolina kitra nanokafana ny tompilalaovana 12 ny sabotsy teo. Mpitatana sy mpilalao amanarivony tokoa mantsy no namaly ny antson'izy ireo tamin'ny diabe ny fampandrosoana ny baolina kitra eto Analamanga ny aingeteny amin'ny Gara Sorano ka hatreny Mahamasina. Samy tonga teny avokoa ireo ekipa mpandray anjara amin'ny fifaninanana eto Analamanga manomboka amin'ny zandriny indrindra ka hatramin'ny zokiny indrindra. Ankoatr'izay dia olo manan-kaja maro nahitana ny filoha lefitry ny antenimieran-olona, ny lehibe ny faritra, solombavam-bahoaka, aben'ny tanàna maromaro, filohan'ny ligue-paritra hafa, filohana seksiona ary ireo filohana kluba no niara-nientana tamin'ity hetsika ity. Manaraka ny filarana dia misy milalao ara-piraleina mikatroa ny ekipan'ny ligina Analamanga nahitana retana zatra sy mpitantana kluba sy ny ekipan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna. Tamin'izany no nivoan'ny ekipan'ny Analamanga ho mpandesy tamin'ny isa 3 minitra. Et numéro 3, Tambiana Magadero, Kola, Daniel Rich, what is justice or yes, it's football, yes. Yeah, please take care of Louis, Arana Faropulo, the Mandibane Metradiri, Daniel Metrafaki, Titi de Polo, Imtadani, Arana Papisani, Verna, Pola, the show of the top of the last, Radoni, and Alamaga, you got the one, yo. Bola yana bola tu bola patata jauh. Tak kena biasa yo biasa lah. Ini pun biasa dulu biasa lah. Kamu ngecek karena dosen di tanah ini. Di mana kau? Ada di pasir, ada di biasa nanti musuh. Di biasa nanti kalkun. Tiap tani yang ada kita ada guna lah. Kita ada tiap yang cakapi. Tidak bisa diucap metra froki. Ia tiap metra diri lah yang full. Kita dah bisa berdua ni. Tidak masih berfull. Siang dari sini, besok koswabi. Kita bisa berada mataka. Anta dari besok di jauh. Di sana putera selalu. Atau di Analamanga. Ny tolakandro kosa dia nanatanteraka ny fanolorana ny amboary ho an'ireo izay mendrika tamin'ny tompilalaovana 17 ny ligina Analamanga. Ho an'ny sokajy U15 dia ny ekipan'ny Fossa Junior FC, U18 Elgeco Plus, Ligue 2 Knapsa Sport Tana. Meilleur buteur nany mpapidi baolina betsaka indrindra dia Zola avao amin'ny Elgeco Plus, mpilalao mendrika indrindra nany meilleur joueur Idimby avao amin'ny Kosfa. Mpanazatra mendrika indrindra Kareka avao amin'ny Elgeco Plus, meilleur arbitre assistant Dimby Andriatina Arvelo. Ho an'ny meilleur arbitre nampitsara mendrika indrindra kosa dia Lasany Lovasoa ary farany dia ny ekipan'ny Elgeco Plus no vohitra tompondaka ho an'ny sokajy divisiona voalohany tamin'iny tompilalaovana 17 iny. Nandritra ity lanonam-panolorana amboara ity dia nisongadina ny fampihavanana nataon'ny filohan'ny ligina Analamanga iny Sorakotoarmanana. Sona toe fakatiavana sy laitsika tsony maro zany adiady amin'ny baolina kitra manomboka zao. Ianareo filohan'ny club any amin'ny resaka mutation sy ny karazana. Nanolona ireo kandidaty telo hilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ny FMF nahitana ny Dodandriamiasasoa filoham-perinasa Eraso Marmaka, Alfred Randriamanampisoa tokoa mantsy dia nanambara itota fa tokony hisy ny fiara-miatan'izy ireo ho fampandrosoana ny baolina kitra. Toraka izany ihany koa dia nangataka tamin'ny federasion nanasorana ny sazy azon'ny filohan'ny Elgeco Plus Alfred Randriamanampisoa ny tenany.
Tetsakilan'izay dia nidirany ezaka vitan'ny filohan'ny Alpha ny filohan'ny FMF Perinasa Dodandriamiasa Soa. Toraka izany ihany koa ny solotenan'ny ministera Pia sy ny filoha lefitry ny Antenimierandoolona.